Fa tamin'ity androany ity ara moa dia nitondra ny etaetan'izy ireo mahakasika ny sata mifehy ny fokontany ny fikambanan'ny fokontany miisa 20 am'zato eto an-drenivohitra. Tsy misy hatreto ny lalàna mazava mifehy ny fokontany. Manoloana io dia mitaky fanatsarana ny sata mifehy ary ny tokony hamoahana lalàna mifehy ny fokontany ny fikambanana 20 fokontany. Ho azy ireo dia safidy roa no azo tanterahana. Natao miankina amin'ny commune na amin'ny district. Le décret moan'ny fokontany io zany misy fanovana atao izy io sika dia nizao zany raha misy hevitra avy any aminareo la zao ambava fotsiny azy aloha dia azo raisina antsoratra na atao antsoratra teny gasy tsotra azy fa za miady saina amin'izay anao anina frantsay fa tsika any malagasy dia le hevitra zany tiako hoe ampitainareo dia azo arafitra le izy azony retopona ndraiky reto arafitra le anina dia iny no atolotsika any amin'ireo zao mba etaetanay ny mikasika ny fokontany. Everiko fa tena tsara zay hevitra avy any aminao zay avy any aminareo amin'ny hoe ny cadre juridique ny fokontany tokony jerena. Nandritra ny 7 volana no mbola tsy nandrainy tampikarama ny sefokontany sy ny lefiny. Raha ny fanazavana dia ny volana novambra 13 no nandray farany tampikarama ny sefokontany ary takin'izy ireo ny fanefana izany. Fa dia zay moa ny azonay atao dia napita mbola nahazo ny tompona ndraikitra tao ambony tao aminay mihitsy dia mbola tena nanantitra sady ny angavy mihitsy raha mahazo atao re tompoko fa tena tsy tatsony zay ilazana an'ireo le namanay sefokontany sy ny lefitra amty efa kely izy nefa dia mbola tsy azoko sarotra ny raha jerena ny le izy tena izy ny afaka iaina amin'ny andamity. Mariana fa 4 alina ariary isam-bolana no raisin'ny sefokontany ary 2 alina isam-bolana ho an'ny lefiny.